Niona tamin'ny ben'ny tanàna na Antananarivo renivohitra Lalora Valomanana tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ny talata 20 mars 2024 ny délégationna iray avy any France avy amin'ny fédérationna protestante ao France nahitana ny secrétaire général Georges Michel sy ny pasteur Bruce Demy misahana manokana momba ny fitaizana ara-panahy ny voafonja ary ny filohan'ny fiangonana protestante malagasy any Andafy FPMA Roland Ratiarson. Fantatra fa isy ny fanamariana ny tsingeritaona faharoanjato nahatongavan'ny misionera voalohany teto Madagasikara ary zava-dehibe ao anatin'izany koa ny nahavoadika ny baiboly amin'ny teny malagasy. Nandritra ity fionana ity no nilazany ny ben'ny tanàna ny Arivo Lalora Valomanana fa tsy afaka misaraka ny ara-panahy sy ny ara-nofo. Toy izao indrindra ny fanazavana hoentin'ny filohan'ny FPMA Roland Ratiarson. Ny fiangonana protestanta malagasy avy any Andafy FPMA miaraka amin'ny fédération protestante de France satria ny FPMA dia anatin'ny fédération protestante de France ary natonga avy anay manokana teto dia tamin'ny fivoriam-be ny fédération protestante de France dia voalaza fa ankalazany roanjato taona natonga avy ny misionera voalohany teto Madagasikara tamin'ny fandikana ny baiboly amin'ny teny malagasy. Dia nilaza zay hoe malagasy zay voakasika voalohany amin'izany zavatra zany ary zay natonga avanay eto roanjato taona natonga avan'ny baiboly teto Madagasikara ahoana nataon'ny malagasy ny fiainana an'izany tenin'Andriamanitra izany ary zay manokana koa zany avy amin'ny fiangonana protestante malagasy eto Andafy ao anatin'ny fédération pro dia voakasika manokana an'izay ary hoe eo amin'ny fankalazana faharoanjato taona io dia tonga ny fotoana azahoana manome indray ny malagasy rehetra mba hivondra indrindrandrindra ny kristianina manolona ny zava-misy au nivon'ity firenena ity zay azo lazaina fa tompona andraikitra avokoa ny kristianina rehetra ny mpanompona ro zay teny eto koa moa anisan'izany koa dia miangary zany ary manentana ny malagasy rehetra mba hitondra mbavaka izany satria ao anatin'ny vavaka nataon'i Jesosy koa hoe mba horay ihany izy rehetra iray ao anatin'ny fahasamihafana iray ao anatin'ny fihavanana tanteraka iray ao anatin'ny fitiavana ary fomba iray koa azahoantsika mijery ny lasa azahoantsika koa mifamela ary azahoantsika mibanjina no avy ary minitsika fa Kristy ho an'ny Madagasikara ary Madagasikara ho an'ny Kristy misaotra tompoko. Nanaona fiona tamin'ny Madame le Maire manokana ho an'ny androany tamin'ny fionana tamin'ny ramatoa ben'ny tanàna androany zany Madame le Maire dia azo lazaina fa talanjona tokoa izay miaraka amin'reto délégationna ireto ny fijoroana vavolombelona nataon'ny Madame le Maire ary nilaza mihitsiny izy fa tsy menatra ny filazantsara azo antoka tokoa izy fa raha ny azahoantsika miroso bebe kokoa amin'izao firenena izao dia tsy azo sarana ny ara-panahy sy ny ara-nofo satria miankina lehibe loatra amin'izany ary voalaza foana moa rehefa mitoroteny hitantsika amin'ny tantara faharoa toko fahafitandiny faha-14 fa raha ny oloko izay nantsona ozy izy ny hoavy anaitry-tena hiala amin'ny ratsy fanao rehetra ary zay ny antony natonga avy any eto tompoko. Misy le conférence amin'ny volana septambra avy zao manahoana ny fiarah-miasan'ny FPMA sy ny commune Antananarivo renivohitra amin'izy io. Ka zay indrindra natonga avy ny eto zany amin'ny secrétaire général ny fédération protestante Andriamato Georges Michel hoe isy fiarah-miasa atao amin'ny fiangonana rehetra Madagasikara zany raha sitrapon'Andriamanitra hoe hiavana atsika ary indrindrandrindra hiaraka hideran'Andriamanitra isy fitorinan'ny filazantsara eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 septambra avy zao no ho tanterana an'izany hetsika izany raha sitrapon'Andriamanitra. Fa koatr'izay dia ho tanterana eto Antananarivo ihany koa ny fikonan-doha lehibe ho an'ireo mpitaiza ara-panahy ireo voafonja aty amin'ny faritry ny ranomasina indianina. Fantatra nandritra ny fionana tetsy amin'ny lapan'ny tanàna fa hitarika ny délégationna avy any amin'ny fédérationna protestante ao France amin'izany volana septambra izany ny filohany dia ny pasteur François Claveroli.